Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Ary tamin'izany andro zany dia nanomboka ny toroteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fifakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Hivavaka isika tompoko. Diboko ny hafaliana tanteraka ny fomampananay ry tomponay sy mpanjakanay satria fantatray fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola namoazanao naindray tao anatin'iny alina alim-pahafatesana izay nolalovana iny. Ankehitriny izay dia mbola mahatsiaro eniky ny fahasoavanao koa. Feno hery tanjaka fahasalamana mbola ahafahanay miankohaka eo anatrehanao tompo mba hiarahabanao hidera sy ankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao. Mankasitraka ihany koa Jesosy mbola afaka hiatrika izao fotoam-bavaka masina izao miaraka aminao ary koa andre ny teninao mba ho fanilo manazava ny fiainana iray manontolo. Anintsy izay lalandisonay ary ampianatra anay ihany koa andeha amin'ny fahamarinanao rehetra. Koa mba meteza tompo malala na dio anay amin'ny rasonao dia ho afaka amin'ny fahotanay rehetra izahay. Ahafahan'ny fanahy masinao miasa mahery eo anatinay, hanampy anay andre tsara ny teninao, hitahiry zany eo am-ponay ary ampiarinay eo amin'ny fiainanay sy ho ampaherezinay koa ny manodidina anay. Dia mitenena tompo fa vonina izay andre sy ankatoa ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana, ary faly ihany koa manona ny fahasoavana mba hampiadanana ho antsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny ray ary koa amin'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana amin'ity maraina ity dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Genesisy. Bokin'ny Genesisy toko 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 12. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ary Jehova tamin'ny Noa: midira ao anatin'ny sambo fiara ianao ambanin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia analanao aminao 7 avy lahy sy vavy, ary biby tsy madio isan-karazany 2 avy lahy sy vavy, ary ny voromanidina koa isan-karazany 7 avy lahy sy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany rehetra ireny. Fa raha afaka fitona izao ampilatsaka ranon'orana ambonin'ny tany 700 andro sy 700 alina, ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia ringako tsy ambonin'ny tany. Ary Noa nanao araka izay rehetra nandidiny Jehova azy, ary efa 900 taona Noa raha tonga tambonin'ny tany ny safo-drano. Ary Noa sy ny vady aman-janany mba amin'ny vinantovaviny niaraka taminy dia niditra tao amin'ny sambo fiara mba ho sotratry ny safo-drano. Ary ny biby madio sy ny biby tsy madio sy ny vorona mban'ny izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany dia nisy niditra tsiroroa ho ao amin'ny Noa tao amin'ny sambo fiara dia lahy sy vavy arak'izay nandidin'Andriamanitra ny Noa. Ary rehefa afaka fitona dia tonga tambonin'ny tany ny safo-drano. Tamin'ny andro fa 70 tamin'ny volana faharoa tamin'ny 900 taonan'i Noa, tamin'izany andro zany dia nipotra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe, ary nivony varavaran'ny lanitra, dia nisy ranon'orana nivantravatra tamin'ny tany 700 andro sy 700 alina. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampaherezana amin'ity maraina ity. Raha vakitsika tsara tokoa mantsy ny Genesisy toko 9 ao lokely ao, dia milaza ny tompo fa nanenina izy nanao ny olona tambonin'ny tany noho ny faharatsian'izy ireo. Ny fisainany avy amin'ny fo noho izy dia ratsy avokoa. Noho izany dia ho aringako avokoa ny olona izay noforonin'ny tanako sy ny biby maro isan-karazany. Noa kosa lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny mpiarabelona taminy. Niara nandeha tamin'Andriamanitra mandrakariva izy, dia hitan'Andriamanitra tokoa fa lehilahy marina tamin'ny lehilahy velona rehetra Noa. Koa raha tapa-kevitra ny tompo handringana ny olona ambonin'ny tany, Noa sy ny ankonany kosa nasainy nanao sambo fiara lehibe sady maro hevitra amin'ny azo. Ary fantatra fa tsy mora tokoa no nanatanteraka izany sambo fiara izany satria amin'ny tanana avokoa no nanaovana azy. Na izany aza nefa dia tanteraka sy lavorary ny zavatra rehetra satria Noa dia nankatoa tanteraka ny baikon'ny tompo rehetra. Rehefa vita tsara ny sambo fiara dia nobaikoin'Andriamanitra Noa sy ny ankonany mba hiditra ao anaty sambo fiara miaraka amin'ireo biby fiompy nolazain'Andriamanitra.
fantatsika tsara tokoa fa nanana ny trano fonenany tokoa Noa sy ny ankonany teo aloha, saingy noho ny baiko ny tompo dia nankatoaviny Noa izany. Eny fa na dia fantany tokoa aza fa tsy maintsy hiova daholo ny fomba fiainany rehetra ao anatin'io samby fiara io. Azo laizana zany ry havana fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia mety hanova ny fiarahamonina ray manontolo mihitsy, mety hanova ihany koa ny fomba fiainantsika eo amin'ny lafiny maro isan-karazany. Toy izany mihitsy mantsy ny nahazo an'i Abrahama ao amin'ny Genesis 12:1-7 dia nasain'Andriamanitra niala tao amin'ny tany sy ny havany Abrahama, nasainy nandao ny tranony rainy mba handehany amin'ny tany izay nasehony azy. Izany hoe na dia nisy fomba fiainana mety mahazatra antsika tokoa aza, rehefa sain'ny tompo hialantsika izany dia tsy maintsy mankatoy isika ary manaiky koa hiditra ao anatin'ny samby fiara, ary ny samby fiaran'ny kristianina ry havana dia tsinona akory fa ny fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy, izany hoe fanoloran-tenantsika ho an'i Jesosy ary fanekena hiara-miaina aminy koa. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy miova avokoa ny fomba fiainantsika, ny fiarahamonina izay hiainantsika. Be dia be ny zavatra tsy maintsy miova, betsaka koa ny zavatra tsy maintsy halantsika. Betsaka ihany koa ireo biby fiompy sy zava-maniry izay navahan'Andriamanitra ka nasainy nampidiriny Noa tao anatin'ilay samby fiara mba tsy ho safotry ny rano rehefa tonga ny oram-be. Kanefa teo anatrehan'izany rehetra izany dia hitan'Andriamanitra fa tena sarotra tamin'ny Noa tokoa no nampiditra ireo karazam-biby tsiroromo maro tao anatin'ilay samby fiara, dia tsy namela azy irery izy fa niditra nitsehatra nanampy an'i Noa. Dia toy izany koa isika kristianina ry havana, rehefa mankatoa an'Andriamanitra isika dia matoki fa miara-dalana amintsika ny tompo, manampy antsika amin'izay zavatra ataontsika izy mba ho tanteraka sy lavorary izay ataontsika amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina. Tahaka izany eny ny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa nivoaka ny tany Egipta izy, satria tena mbola lavitra ny dia, dia ny andro afo sy ny andro rahona no nialolalana ny zanak'Israely. Ary rehefa tsy maintsy hiampita ranomasina mena ny zanak'Israely dia niditra nitsehatra ihany koa ny tompo, nanasaraka ny ranomasina mba hahafahan'ny zanak'Israely mandeha tany maina. Isika koa tsy maintsy handalo zavatsarotra isika eo amin'ny fiainantsika, dia aleo miantso vonjy amin'Andriamanitra hoe tompo, ampio izahay fa tsy vitanay intsony ity. Efa miandry antsika foana mantsy ny tompo ry havana, satria ao amin'ny Deutéronomie 2:7 tapany B dia hoy izy hoe izay sarotra loatra aminareo dia ho eto aty amiko ka ho enoko, ary dia tsy maintsy hamonjy antsika izy amin'izay fotoana izay. Eo amin'ny ity Genesis 7:1-10 kosa dia voalaza fa 7 andro alohany natongavany safodrano dia nanome baiko an'i Noa sy ny ankonany Andriamanitra mba hiditra ao anatin'ny samby fiara miaraka amin'ireo biby fiompy. Ny marina izany dia izao, noho ny famindrampon'Andriamanitra dia mamonjy sy miaro ny olony marina tokoa ny tompo eo anatrehan'ny zavatra sarotra izay lalovana. Isika koa dia ny mbola tsy tonga ilay andro fitsaran'ny tompo, dia asain'ny tompo miditra ao amin'ny samby fiarantsika isika, izay tsy iza fa Jesosy Kristy tompo ry havana. Tsy azontsika hialana mantsy izany fotoana hijoroantsika eo anatrehan'Andriamanitra izany, ary fantatsika koa fa ny tambony ota dia fahafatesana. Koa dia ny mbola tsy tonga ireny safodrano dia aleo manaiky ny fanasan'ny tompo, hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay dia ao amin'i Jesosy Kristy tompo izany. Aleo manaiky hifony, manaiky hibebaka, hiaikelika eo anatrehan'Andriamanitra mba azahoantsika rariny rehefa tonga ny fotoana hijoroantsika ho tsarainy eo anatrehan'ilay mpitsara marina. Vao tafiditra tao anaty samby fiara ry havana Noa sy ny ankonany ray manontolo ary ireo biby fiompy, dia narindrin'Andriamanitra ny varavaran'ny samby fiara ary dia nirotsaka ny orana nandritry ny 40 andro sy 40 alina. Dia eo anatrehan'izany zavatra izany dia mety ho be dia be tokoa ny olona handondoam-baravarana iantso hoe Noa mba avoay izay fa ho fatiny ity oram-be ity. Saingy Noa tsy afaka moy intsony satria efa nidian'Andriamanitra ny varavaran'ny samby fiara. Dia toy izany koa ry havana rehefa tonga ny andro hitsaranantsika dia tsy maintsy ho idian'Andriamanitra koa ny varavaran'ny fanjakana. Ao amin'ny Matthieu 5:20-10 dia voalaza fa rehefa tonga ny mpampakatra dia afaka miditra tao amin'ny trano fampakaram-bady avokoa ny olona izay efa niomana tamin'izany, ary dia nakatona amin'izay ny varavarana avy eo. Betsaka ihany koa ireo olona izay variana
zay variana ka tara tamin'ny fiomanana tsy voavoavaravarana intsony nandondona sy ny antsoantso hoe tompoko mba voay izay fa ny tompona maly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Tsy fantatsika koa riavana ny andro na ny ora iavian'izany fotoana izany fa ny mety dia zao aleo miambina mandrakariva amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fibebahana, ny fiverenana amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika mankatoa ary manatanteraka ny sitrapony rehetra. Izy amintsika tokoa moa riavana ny tsy atahotra sy angorooro amin'izany tenin'Andriamanitra izany hoe tsy fantatro akory ianareo, ary rehefa mikatona eo anoloanantsika tokoa mantsy ny varavaran'ny lanitra dia hisokatra midanadana indray ny varavaran'ny elo miandry antsika. Tsy afaka hibebaka intsony isika amin'izay fotoana izay fa dieny zao mbola ety ambonin'ny tany isika no afaka hifona, hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaontsika rehetra ka hanapa-kevitra koa hiverina amin'Andriamanitra anaiky hiditra ao amin'ilay samby fiara dia Jesosy Kristy izany. Koa diany mbola misy reny fotoany, mbola tsy tara ihany koa, mbola afaka mandre ilay fanasan'ny tompo hiditra ao amin'ny samby fiara dia ilay varavarana hidirantsika any an-danitra dia aleo miambina mafy, aleo miorina tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra. Tandremo isika ho diso hevitra fa ninninona asa sobe dehibe ataontsika dia tsy mahavonjy antsika mihitsy akory zany, fa tsy maintsy manaiky hiditra ao anatin'ny samby fiara aloha isika dia Jesosy Kristy tompo lay ekentsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ao amin'ny reriany mantsy riavana no ahitana famonjena, ao aminy no ahitana fanavotana ahafahantsika miditra ny malalaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Misaotra betsaka Jesosy malala fa mbola nampandrenesanao anay indray androany ny tantaran'ny Noa sy ny safi-drano nasainao namboariny mba hiarovanao azy raha tonga ny safi-drano izay fa nomananao andringananao ireo olona izay feno faharatsiana rehetra. Efa ombieny tokoa ianao tompo no nanafatra anay fa efa tena tombotra dia tombotra tokoa ny fotoana izay tsy maintsy hijoroanay eo anatrehan'Andriamanitra, hitsarana anay ary andraisanay ny valinasanay. Tsy takona fenina eo anatrehanao tokoa mantsy ny fomba fiainanay Jesosy malala, fa mbola sondrina amin'izao fiainana mandalo zao izahay, variana mikatsaka ny zavatry ny tany izay hifaliana fitopolo na 20 taona fotsiny andra be dehibe, ary dia dinina tanteraka ny karakara ny fiainam-panahinay izay antoka lehibe hidiranay any amin'ny fanjakanao. Tsy vitanay izany mifona sy mibebaka zany Jesosy, tsy ao anatin'ny sainay akory re izany ala amin'ny fahotana izany. Soa Jesosy fa be fitiavana ianao, tsy mitana fahatezerana aminay, ka androany ianao dia mbola mandefitra aminay indray, nanasanay tahaka ny nanasanao Noa mianakavy mba hiditra amin'ilay samby fiaran'ny kristiana dia Jesosy Kristy tompo, varavarana hidiranay any amin'ny fanjakanao. Tsy misy tianao very tokoa mantsy izahay na dia iray azy, ko alohany natanterahany zany rehetra zany dia tianao izahay mba hanenina amin'ny ratsy rehetra vitanay teo anatrehanao, hifona sy hibebaka, handohalika eo potitry ny asofijalianao, hanapa-kevitra hiverina aminao Jesosy, hankatoanao ary hanatanteraka ny sitraponao ihany koa mba hahafahanay mandova ny fanjakanao. Mankasitraka indrindra tompo, ny dera ny aja ary ny voninahitra dia atolotra eo anao reriany, fa ny famondram-po sy ny famelan-keloka ary ny famonjena kosa dia mba ataovy aminay olonao rehetra. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny tompo ny anitsy lalana ny fotsika ao amin'ny fitiavana sy ao amin'ny faharetana amin'ny Kristy. Izy ny amindra fosy amela heloka atsika, ka nadio atsika amin'ny otatsika rehetra, mba hahafahantsika miara-miaina ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, ilay varavarana hidirantsika any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Alleluia. Amen. Meteza hiara-miaina amin'ny Jesosy Kristy riavana, fa izy ilay varavarana hidirantsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.